toy izao ndraiky avana ny teny zaraina azy eo menantsika anio miaina ilay tontolo tsy hitan'ny hafa ianao olon'i Kristy. Ireo olon'i Kristy na samy mahita mazava zao azy dia miavaka ny zavatra renao sy hitanao. Ahaka amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa amby roapolo andiny fahasivy ny anaran'i Jesosy hoe ary izay niaraka tamiko dia nahita ny mazava nefa tsy mba nahare ny feon'izay niteny tamiko izy. Manana planina vaovao ho anao mantsy ny tompo araka ny efa voasoratra ao amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa andiny fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa araka ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy ren'ny sofina na miditra tao am-pon'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Ampiasao ary izany e, araka ny ao amin'ny Jeremia toko fahatelo amby telopolo andiny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy hoe atsoy aho dia hovaliko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sy sarim-patarina izay tsy fantatrao. Fanavaozana izay mahagaga tokoa nomeny Jesosy ahy ire. Vavaka isika Kristy eo hifaly lalandava aho satria manana fanantenana tsy takatry ny saiko miaraka aminao. Amen. Mandram-pioana tompoko.